Ankoatra ny teny amin'ireo toerana samihafa efa nolazaina teo aloha dia isan'ny nanamarika izany ihany koa ny kianjan'Ambohijatovo datin'ny 7 Martsa izay tsy hay adinoana raha eo amin'ny tantaran'i Madagasikara no asiteny. Mpanao politika maro fikambanana samihafa ireo no tazana teny amin'ny kianjan'Ambohijatovo nanome voninahitra izany fotoana izany ary samy naneho ny heviny avokoa izy ireo manoloana ny tranga tamin'izany. Raika amby 20 taona taty aoriana mbola tsy manana ny fiandrianany marina Madagasikara, hoy ny Jeneraly Ramakavely Désiré raha nanatrika ny lanonana fanomezam-boninahitra ireo mahery foan'ny firenena hanontolona ho an'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara tamin'ny 7 Martsa 1777 eny Ambohijatovo. Ny tena azo lazaina hoe tena mibaiko ny firenentsika hoe tena firenena ny velona ny communauté internationale ny tena mibaiko ka rehefa ny any velona ny mibaiko dia ahoana ny tenenana hoe misy ny fiandrianam-pirenena. Maro olo manakaja tonga nanome voninahitra ty lanonana ofisialy no karakaraina teny amin'ny kianjan'Ambohijatovo ty ka voalohany amin'izany ny be an-tanàna n'Antananarivo renivohitra Ramatoa Ravalomanana Lalao izay nandre taninareo Bekotro marolatra sy nametraka fehezam-boninkazo. Tsy fanadino ny tantara ka izay indrindra na tonga ny antoko mapara nametraka fehezam-boninkazo teny Ambohijatovo ihany koa. Nahatsiaro ireo mahery foan'ny firenena ihany koa ny CRN izay tarihan'Andriamatoa Andriamanatsoto Tabera. Miavaka ihany koa ny fandalovan'ny fikambanana Zagasy izay tarihan'Andriamatoa Ratiarson Jean Avandahy izay nametraka fehezam-boninkazo teny amin'ny tsangam-bato 7 Martsa eny Ambohijatovo ihany koa. Tonga nanatanteraka ny adidiny kosa ireo chef zapa izay manaraka fampiofan'ny eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Ny ministry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Rabarpaol no nitarika azy ireo. Fa niatra na mpitandro ny filaminana teny Ambohijatovo sy ny manodidina na dia nisy tokoa aza ny fivorovorian'ny andian'olona teny atoerana dia tsy nisy ny fioaram-pefy. Ny amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana na ny filaminana dia heverina fa anatin'ny fahatoniana tanteraka na natanterahana zany mbola permo isika ary heverina fa mbola hitohy zany. Teo moa le fipetra izay niraisina amin'ny alalan'ny resaka famoivoizana fandindra koa ireo fitazomana ny olona izay mety sanatria mety hitan'ny hevitra ratsy. Nanaraka tsakasiandava ndreo toromarika ny olona izay tonga nanatitra an'izany fehezam-boninkazo zany. Tao anaty filaminana tanteraka no nizoran'ny fankalazana ny faraika amin'ny 70 taona ny tolona 7 Martsa 1777 teny Ambohijatovo.